Dia faly miarahaba sy mirary soa antsika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana misandratra indray ary mirary soa antsika rehetra. Ny firarian-tsoa moa dia zavatra masina ary nafisaky ny lelony dia mirary ny soa ary ny firarian-tsoa dia mitovy amin'ny fitsodrano ihany, izany hoe mirary ny tsara sy ny soa ho antsika rehetra. Fiatombohan'ny taona izao, tsy adino ny arahabantsika tratry ny taona, engany ity taona ity ka hitondra fanambinana, hitondra fahasambarana, hitondra fahasalamana, hitondra hery sy tanjaka ho antsika, ho ambinina amin'izay ataony antsika ary tsy ho solafaka andalana mba samy ho tratry ny taona ho avy 2024 daholo isika mianakavy. Izay angamba ny firarian-tsoa sy firarian tsara ho antsika rehetra izay mpanaraka n'izao fandaharana izao. Ny taona diavintsika moa izany dia 2023, raha araky ny fandinihana sy famakafakana azy ny 2023 dia taonan'ny afo, izany hoe taona fakana fanapahan-kevitra, taona fitaritana amin'ny tsara, taona famoronana, taona fanatsarana izay efa nisy teo aloha teo. Izay zany no taona izay misy amintsika amin'ity taona ity. Amin'ny ankapobeny zany fiainantsika dia andalo amin'izay ilay fiainana voalazako teo izay hoe fotoana fakana fanapahan-kevitra, fotoana famoronana, fotoana fanatsarana izay zavatra efa nisy teo aloha teo ary manodidina an'izay rehetra izay. Fotoana fitaritana ihany koa, hitarika ny olona andeha amin'ny tsaratsara kokoa, hitona ny olona amin'ny metimety kokoa, ka dia apetraka ohatran'izay zany ity taona ity. Io moa raha ohatra ka mahaliana anao izay hoe ahoana ity taona ity izay dia afaka manatona, dia afaka mifandindinitsika satria io zany dia mifandray amin'ilay kasinga noresahantsika iny hoe raha kasinga rano ianao nefa ity taona ity kasinga afo, dia ohatrohatran'inona fipetraka izay toetra izay raha ohatra fandonina izy roa. Raha hoe afo ianao nefa ity taona ity taonana afo, dia mety hitondra inona eo amin'ny toetranao zany izay, eo amin'ny tontolo manodidina anao, eo amin'ny asanao, azo hazavaina amin'ny antsipiriana izay zavatra izay fa ny fihaonana ihany no ahafahana manazava an'izay zavatra izay. Raha ohatra moa ka tsy izay dia afaka miditra misera studio nareo fa any izay manazava bebe kokoa mikasika an'izay ilay taona sy ny kasinga izay misy ankehitriny izao. Tamin'ny farantsika dia nanazava ny tanjona, nanazava ny hoe ny trangam-piarahamonina, ady hevitra eo amin'izay zavatra misy. Androany zany dia mbola mihodina akaikin'izay amin'izao fiatombon'ny taona izao satria ny anton'ilay izy araka ny ambarako foana misy fifanakalozana eo amin'ny namana, eo amin'ny tontolo manodidina mikasika an'izay fandaharana atao izay. Dia nipetraka zany ilay izy hoe nisy teny izay natao tany amin'ny mois de décembre tany, tamin'ny volana décembre tany, ary nitranga ilay tamin'ny faran'ny taona ary niadiana hevitra ihany koa inona nahatonga an'izay tranga izay. Dia izay zany no entintsika sy ho velombelarina eto androany ady hevitra teo amin'ny samy mpinamana, ady hevitra teo amin'ireo mpanaraka amin'ny fandaharana kanefa nisy tranga izay mifandray tamin'ny fandaharana natao teto. Dia izay zany no entintsika eto androany. Arak'izay voalaza izay dia nivohy hatrany izay ny fampizara lalandava izay hoe tandremo tsy ho entin'ny olona amin'ny lalana, amin'ny tanjona izay tiany tratrarina. Izay zany no nentina teto, farito ny tanjona, manana ny tanjona, apetrao ambony ny tanjona, fidio izay olona hiara hiasa aminao, fidio ny olona hiaraka hipetraka aminao, fidio ny olona izay hiarahanao mitady vola. Dia izay zavatra izay zany no resaka nisy teto amintsika tamin'ny faraparan'ny taona iny, ary izay zavatra izay zany no nifandray tamin'ny tranga nisy, ka dia nisy namana anankiray zany no nahatsapa fa hoe ny tranga teo amin'izay voalaza. Ny faran'ny taona iny zany dia lany vola be mihitsy izy, ary ny fandaniana vola be dia tsy noho inona fa noho ny namana sy noho ny tontolo manodidina azy. Nentin'ireo namana tamin'ny tanjony ny namana izy ireo, tamin'ireo neverin'ny namana fa soa sy ny kanto teo aminy, dia ankehitriny izy bokan-trosa. Izany hoe lany ilay teo an-tanana, ny fiainana tsy maintsy mandroso, tsy maintsy mamoaka vola, tsy maintsy mividy sakafo, tsy maintsy mandoa ny jirama, tsy maintsy mandoa. Dia izay zavatra izay zany no nentiny teo amiko ary nangatahany no entiny eto androany. Tandremo izy tsy ho tratra ohatranazy. Tamin'ny faran'ny taona iny zany dia nisy namana no nilaza azy andao antsika hanao faran'ny taona miaraka, andeha amin'ny toerana anankiray.
Rehefa tonga tany dia navoaka ny fandaniana. Rehefa nandeha ny fandaniana dia nidonon'ilay namany tapany izy nandoerany. Rehefa variana tao izy dia mivoaka hatrany, niaraka tamin'ny fianakaviana, niaraka tamin'ny namana, niaraka tamin'ireo havana akaiky. Ary ny farany dia izy no nandoa ny lany rehetra. Eo am-panomanana azy izy dia tsy nandinika lavitra loatra n'izay mety fiatraikan'izay le hoe andao hiaraka no farany taon'izay. Andao hiaraka hifaly sy hifety fa tapitra ihany ity ny taona 2022. Na vesabesatra tamintsika izy iny, na nahirana antsika izy iny ka andao hiaraka no fety. Tsisy le fifanarahana teny am-boalohany, tsisy le fifanekena tany am-boalohany, fa tonga dia hiaraka no fety. Aiza ny toerana? Ary zany le toerana an-dalana. Toerana izay somary mafanafana ihany, misy sakafo hohanina, misy zava-pisotro isan-karazany, feno olona, mahafinaritra, maresaka, dia tonga dia natao le fety. Nafinaritra tokoa le fety. Nyroso ny sakafo anankiray voalohany, faharoa, fahatelo, niampy an'ilay zava-pisotro mangatsika sy mafampana. Rehefa niakatra le hafanana dia niampy ireo sakafo nohanina, nafarana daholo izay azo nafarana. Tonga ny amin'ny 12 alina vao maika falifaly, vao maika nampiana ny rano mafana, nampiana ny rano mangatsiatsika. Niampy ihany koa ny sakafo satria rehefa tonga ny masirasira dia mangetaheta, dia niampy ny rano sotroana, niampy ny tsakitsaky. Maraina ny andro, voaka ny faktiora, ty ary ny lany, ohatrinona ny any aminao, ohatrinona ny atony ohatrinona. Ny farany sefo ny tratra farany nandoa izay tsy voalohan'ny namana sasany. Ilay volany eritreretina ndiavana ny volana janoary, tafitsofoka tao anatin'iny farany taony iny daholo. Ny jiramany efa mbola miampy, ny transport mbola miampy, ny sakafo tsy maintsy hohanina. Zay vao tonga saina ranamana ka nanatiny le fandarana nataonao iny tandremo sa hoentin'ny olona amin'ny lalana tsy tianao ianao. Tsy dia nieritreretiko hoe hisy fiatraikany amiko, tsy nieritreretiko hoe zany ka handalo an'iny, kanefa zao atratra. Nentin'ireo namako tany amin'ny lalana izay nieritreretiny fa tsara izy dia nahazo fahafinaretana ary pary ary laza fa teny afa-po tokoa tamin'iny réveillon iny, mbola tsisy ohatran'iny. Sakafo ampy, ny rano ampy, tonga ny maraina, tsisy ady, tsisy tabataba, kanefa ny paosin-drangahy tombaka. Zay zany le izy ka dia nandinika amin'izay hoe fa nahoana nahatonga anazy teo, dia maro ny zavatra mety hitranga, fa ny voalohany anatin'io zany dia hoe tsy ampy fandiniana. Rehefa misy tranga anankiray zany tsika dia tsara foana ny manadiady alohan'ny hidirana anatin'izay tranga izay. Inona ny lasa, inona ny ankehitriny, inona ny hoavy. Mamakafaka amin'izay hoe aiza ny hidirako ary ahoana ny voahako amin'ny lalana io. Inona ny fepetra tokony apetraka alohan'ny hidirana amin'io tranga io. Zay zany voalohany indrindra dia hoe tsy ampy ny fomba nanomanana an'ilay fidirana an'ilay fety. Fa rehefa tonga tao vao namolavola an'ilay fety araky ny zava-nisy, ary araky ny zava-nify ihany koa ny fivoahan'ny vola sy ny fivoahan'ny zavatra rehetra. Ny faharoa manarakaraka an'iny dia antahotra n'ilay namana. Tahotra azy satria namana io, sao dia tapaka le fihavanana. Ka dia zay zany nahatonga ilay namana hoe nanaiky satria namana hoe efa mifanaiky io, dia niditra amin'ilay pataloha tero izy ny filazan'ny tanora ankehitriny. Ny fahatelo manarakaraka an'io dia nienatra. Menatra sao dia lazain'ny olona fa tsisy vola, menatra fa sao dia lazain'ny olona tsy ampy, menatra sao dia ka ireo telo ireo zany nahatonga ty namana ty hoe tafiditra tao anatin'iny trosa iny taty amin'ny volana janoary. No adoadino hoe inona nahatonga antsika tao anatin'io situation io, fa nanino tsika no mivoaka sepotra tamin'io volana janoary. Dia ny fanadiadiana zany dia name an'izay hoe voalohany indrindra dia nitahotra ny fihavanana ho tapaka. Raha ohatra zany tonga maraina ka tsy nanaiky izy, dia mifampigidragidra teo dia tapaka ny fihavanana. Zay zany voalohany hoy izy. Ka zay zavatra zay zany dia hodinihana hoe ahoana ny fialanan'izay zavatra zay, dia ny fanomanana melo ihany.
faharoa dia tsy ampy fanomanana, tokony natokana tsara tsy ihany vola azoko entina lany io dia merda, tsy lany io dia merda. Ary ny fahatelo zany dia ny henatra. Ny henatra zany dia zavatra anankiray izay faran'izay manahirana eo amin'ny fiainantsika. Ary io henatra io zany dia mitondra ny olona anankiray hanaonao foana indraindray. Sarotra ny manohitra ny olon-dehibe, ray aman-dreny, rafozana, ny sefo, ny namana ihany koa, ny vady. Misy fotoana zany tena hoe fantatrao fa tsy mety le izy kanefa menatra ianao andeha hamahany izy. Dia izay zavatra zay zany anisan'ny lohahevitra izay tsara diadiana sy tsara jerena zany ary tsara ampiarina anatin'ny fiainana hoe aiza hoe izay ny atao hoe henatra eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny toeram-piasana, eo amin'ny havana, fiarabelona. Fa izay zavatra zay zany no anisan'ny mamatotra antsika eo amin'ny zavatra atao. Ny fahasahiana miteny zany dia zavatra anankiray anisan'ny manahirana ary anisan'ny sakana eo amintsika. Mila mahay manazava hevitra isika, mila mahay miomana amin'ny tenitsika, miomana amin'ny zavatra ambara amin'ny henatra anankiray. Azo ialana ny henatra, na misy izy tsy afaka ialana fa azo akelezina le henatra. Araka ny voalazako teo raha rafozanao ny eo alohanao, tsy afaka ianao fa mba tsy tondra any amin'ny hitatra be le izy dia homaninao mialoha, dia mba zavatra kelikely zany le henatra mipetraka. Na ny ray aman-drenao, ny reninao na ny rainao, misy fiangaviana aminao. Misy fotoana le sarotra be mandazy fa saingy miresaka ihany zany sy fiomanana alohan'ny fotoana no ahafahanao mitondra sy mitantana izay henatra izay mba tsy ho lasa any amin'ny olana sy lasa any amin'ny vesatra, ho lasa any amin'ny sakana ilay izy. Ny vanim-potoana rehetra izay iainantsika zany dia ahitana an'io toetra io foana, eo amin'ny fahatany rano. Namana matetika izy eo amin'ny fahatany rano, eo amin'ny fahalehibiazana, eo amin'ny maha-olon-dehibe antsika zany, eo amin'ny toeram-piasana sy eo amin'ny rafozana. Any amin'ny fahaterana dia ny fahasalamana. Indraindray tsika menatra ny ataon'olona sy kajin'olona marefo, menatra ny ataon'olona antitra dia manao ny zavatra tsy eritreretintsika atao. Laza teo amin'ilay rafozana ny chef de service ho an'ny olona izay miasa sy ho an'olon-dehibe. Laza le henatra natahotra tary amin'ny fahatanyrano ho an'ireo namana, ary milaza koa henatra ny vavan'olona aty amin'ny fahanterana. Dia izay rehetra zay zany dia mitarika antsika hanao le zavatra izay tsy tokony ataontsika. Hohanina le sakafo tsy tokony hohanina satria menatra ataon'olona sy kajin'olona marefo. Atao le dia tongotra tsy tokony atao satria sady alazain'ny olona fa efa soara. Dia izay rehetra zay zany no anisan'ny sakana sy vesatra manimba ny zavatra be da be eo amin'ny fiainantsika. Miditra taona vaovao tsika zao, anitsaka taona vaovao tsika zao. Izay zavatra zay zany dia manambara fa hoe misy zavatra izay tokony hipetrapetraka, halamindamina, harindra, ary misy zavatra tokony ezahana tsy hitranga mandritra ny taona ity. Inona le zavatra tokony alana? Inona ny zavatra tokony hazakazahana? Inona ny zavatra mifameno? Dia izay zavatra zay zany efa tokony mipetraka amin'izao fiatombony izao taona izao. Tsy manao fiainana hoe mirindra ho azy, hoe rapitso manomana ny rafakapitso, tsia. Na kely ny tananao na be ny tananao dia arindranao le izy. Tsy voatery ho vola foana ny arindra, tsy voatery ho asa foana ny arindra, fa ny fiarahamonina arindra, ny finoana arindra, ny asa arindra, ny fialam-boly arindra, ny fahasalamana arindra. Misy ny olona dia variana ao anatin'ilay fahasalamana sy ny vola fotsiny, hoe ahoana ny ahitako vola, ahoana ny ampitombony volako, ahoana ny azahoako tombony. Adino ilay fahasalamana,
marary izy avy eo, le kely azo indray mivoaka. Adino le fiarahamonina, nefa io fiarahamonina io misy zavatra tsy ampoizitsika. Misy ny olona ioanantsika androany nanaovantsika soa, nanaovantsika ny tsara, nampinaovana mahafinaritra. Raha pitsinao le mitondra olona vaovao eo aminao, mitondra ny soa sy ny tsara indray ny olona faharoa ny manampy anao. Na le olona zay roay voalohany zay nanaovantsika soa sy ny tsara no indry fa mitondra rehefa andro raika tafavoaka izy, miverina eo aminao indray izy mitondra ny soa sy ny tsara eo aminy. Ka zay zavatra zay zany natombontsika amin'ilay hoe henatra, natombontsika amin'ilay hoe tandremo sao dia taritin'ny olona amin'ny lalana tsy eritreretinao ianao, amin'ny tanjona anazy fa tsy tanjona anao. Izy ny te hanao fety, izy ny te hinana maty, izy ny te hisorotoka, dia ianao no lasa namoaka an'izay rehetra zay. Ny azo toaka anankiray navoakany, ianao toaka anankifolo. Ny azo akoho anankiray vidiny, ianao akoho anankidimy. Ianao lasa niady ambady, izy lasa nahazo fahafinaretana tamin'ny fianakaviana. Ka zay zavatra zay zany dia fety iny, Noely sy réveillon. Fa ty zany mitovy ihany fa saingy fiainana mandritra ny taona anankiray. Tsy voaomana, nisy tahotra, nisy henatra, dia vita ny vola tao anatin'iny fety iny. Fa raha raisitsika zany mandritra ny taona ihany koa dia misy tranga mitovy amin'izay. Tsisy le fiomanana, tsisy le fahamonina volana n'ilay taona 2023. Ao anatiny ao zany misy ny tahotra ao, misy ny henatra ao, misy namana ao, misy rafojana ao, misy reny ao, misy ray aman-dreny ao, misy sefo ao, misy mpiara-miasa ao, misy zanaka ao, zay misy ny atahorantsika amin'izy ireo, misy ny mahamenatra antsika n'izy ireo, misy mitondra antsika ny lalana tseritseretintsika izy ireo. Dia zay zavatra zay zany midiny zao ambolohan'izao fiantombon'ny taona zao, dia efa tokony jerintsika zany hoe aiza ny lalana aleoko, inona ny zavatra tokony tandremako, ahoana ny hanadiavako azy. Janoary, inona ny misy ato amiko, febroary, inona ny tokony ataoko, volana martsa, aiza ho aiza ny tokony lalana vitako, dia mitovy amin'izay hatramin'ny farany taona. Raha zay ny ataontsika zany dia mampihena ny sakana misy eo amintsika, mampihena ny olana misy eo amintsika, mampitombo ny tombony azonareo, mampiazakazaka bebe kokoa nareo. Iza namana ipetahako, iza nitondra anahy hiakatra, ary iza ny tokony ampiakariko ny fiarahamonina. Fidio, tsy le raika lahy fa tsy vonina iotra rinona dia ipetahanao sy sotoninao, lasa indray ianao. Fa mba hitanao hoe ty mba azo avotany ty olona anankiray ty, ty zany no avotako. Ary ny olona anankiray mitovitovy tanjona amiko, mitovitovy firehana amiko, mitovitovy lalana amiko, nefa efa lasa loloha, any aho zany no mipetraka. Sao dia mahita olona anankiray tafavoaka ianao, be vava sy be eritreritra hoe tato ny lalana avoaka, hiazakazaka andeha any ianao, nahajanonao le ianao efa nahazatra anao tary. Hiditra lalam-baovao izay mbola tsy midiavinao ary tsy hainao ianao, satria tany nampifampivoaka ny rakoto, dia any zany lalana tokony hivoahana. Sepitra ianao tonga satria rakoto efa mahay ny azy eo, efa zatra ny olona, efa lalana fandehana, efa nahitany tombony eo, manohy fotsiny izy. Petaka amin'ny rakoto ianao, ny rakoto nga ameny ianao, tsy ameny ianao ny rakoto. Manampy ianao izy, anampy izy, anoranao ny traikefany izy, zao le traikefa, tsy traikefa rehetra koa ny ameny ianao, fa traikefa sasantsasany. Anjaranao mampitombo an'iny traikefa iny. Dia zay zavatra zay zany no tsara marihana ty am-boalohany, hoe iza ny ipetahanao, mitovitovy firehana, mitovitovy fomba fijery, mitovitovy lalana, lasa loloha kokoa izy, tsaratsara kokoa ny lalana. Tato ny lalana efa vitako, na sosoa na petipety na tongavako amin'ity toerana ity. Ty ny lalana izorako, ty ny olona amin'io lalana io, ty ny fitaovana entiko anatrarina an'io lalana io, ty ny olona ray ampiko, ny tantanako, arovako, hiara hiasa amiko raha pitsy raha tafavoaka izy, raha metimety amiko, mba hiara hiady amin'ity fiainana ity. Dia ohatran'izay izy. Mety vadinao le ampianao io, mety ho zanakanao io, mety havanao io,
ray tapo aminao na zanaky ny ray tapo aminao dinihana zany le izy. De zao mba tsy ho le sitina anao hitany. Tia ny toerana aleako, toerana fanarakaraka amiko, fanaraka amin'ny expérience, ahitako ny tombony. Reto daholo ny zavatra efa vitako. Ndeha amin'ny fianaratsoa fa maninona ny andehana? Inona ny miandry anako? Ahoana ny fivoahako rehefa tonga any? Ndehany mananjary mitovy amin'izay. Misy namana sasany andehany mananara fa be jirofo any. Tsisy tsara nanao jirofo. Tsy fantany akory ny fivoaran'ny jirofo. Hoe misy namako andehany dia andehany. Voaka avy any tarainy hoe tena fahita rangahy, lany le vola kely teo an-tanako. Za tsy gaga mihitsy, tsisy mahagaga zany. Satria zavatra tsy ananana expérience, zavatra tsy voadinika eo. Ny fitiavana an'le namana, na enatra an'le namana, na tahotra an'le namana dia nandeha. Dia vita. Foana le vola miverina avy any, ny namana tsy nizarainy aminao akory. Ka zay zavatra zay zany no tiako zaraina amintsika androany. Hoe aiza ho aiza ny lalana izorantsika. Inona ny tanjona tiana tratrarina? Ahoana ny fanomanana azy? Iza ny olona ipetahako? Le olona be resaka be ve? Amin'izay manokatsokatra ny lalako izy miresaka dia za mandeha. Sa le olona mazoto be, amin'izay mba lasa mazotozoto ihany koa. Sa le olona tia mikarokaroka be, amin'izay mba lasa saina mikarokaroka. Sa le olona mivavaka be mba akaikaikin'ilay nahary. Zay ny tsy ampy amin'ny fiainako. Tokony ampianan'izay dia feno le izy. Fa mahay mitady vola za, fa misy vola eto, efa mahay fiarahamonina, fa ratsiratsy toetra. Dia aleo petapetaka amin'ilay mpivavaka mba ho lasa tsaratsara toetra. Milaza ny olona fa kizitina, ratsy toetra, mahidy ahy. Ato zany lalana tokony izorako. Ty zany olona tokony ipetahako mba hanova an'izay toetrako zay. Kamila, mahihatra, ato zany tokony aleoko. Amin'izay miova iny mba tsy kamila intsony aho. Raha zao efa mahazo volana ity, raha miala zany ty kilemako ty dia hitombo zao zany fahefana sy hery ananako. Zay le fahefana sy hery zay zany tadiavintsika lalandava. Ohatrohatran'ina ny fahefana anananao sy hery anananao, ary ny fitaovana izay anananao ahafahanao manampy ny tenanao, manampy ny fianakaviana, manampy ny namana, manampy ny fiarahamonina. Dia ohatrohatran'izay zany no zavatra tsara dinihana sy tsara hoentina. Tandremo ny enatra iaho satria zay no hevitra tiako entina androany zany, hoe ny enatra dia nitondra anao any amin'ny lalana tsy nieritreretinao, any amin'ny tanjona tsy tianao ny tratrarina, any amin'ny fandaniana bebe kokoa no tokony ho laninao. Fantatrao fa tsy mety, fantatrao fa tsy tsara, fantatrao fa tsy mahasoa anao, fa noho le enatra dia nataonao le izy. Na tanora ianao zany, na olon-dehibe ianao, na efa antitra, dia tandremo diny io sy fakafaka izay enatra zay. Apetrao le tanjona, apetrao le lalana, apetrao le toerana hoe zany toerana le oviana. Ahoana ny atongavako any? Iza ny araka amiko andehany? Inona ny fitaovana ilaiko anatiny? Eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fahasalamana, eo amin'ny finoana, eo amin'ny asa atao. Aiza ho aiza tsika? Inona ny mahasoa antsika? Fa maninona ny tsy mety mandroso mihitsy? Inona ny sakana? Za ve sa ny tontolo manodidina? Dia jereo, hita io, io saina io zany dia manana fahefana manadiady ary tsy mamitaka mihitsy ny saintsika olombelona. Afaka mamiantsika zao ny antony mahatonga azy tsy mivoatra mihitsy ianao. Zao no mahatonga anao mivoatra fa voafetra. Dia vitanao zany mampiakatra sy mandresy an'iny sehatra iny. Zay angamba no tiako hifampizarana amintsika nanomboka tany amin'ilay fety, nivoaka moin ilay fety, noho ny tahotra, noho ny tsy fandinihana lalina loatra n'ilay fety, ary noho ny henatra zavatra telo izay nahatonga fivoaham-bola mihoatra noho ny eritreretana azy. Fa ny teny any ramatoa hoe tandremo le vola bazary sao dia lany, tandremo le vola écolazy sao dia voakitika, ny jirama mbola miary. Fa noho izay tsy fandinihana zay, tsy ampy le mpamolavolana an'ilay fety.
noho izay le enatra n'le namana zay no nitahotra n'le fianakaviana dia lasa le vola bazary, volana jirama, ny écolage, ny eofatrano, lasa tany daholo. Janvier amin'izay vao manao ny tsy fanao. Ny olona nefa ry faly sy fetifety satria nentinao nandaho fety izy. Dia izahantsika ny taona iainantsika zany mitovy amin'izay ihany koa. Iny zany 4 ora, fa tia 12 volana. Hoentin'ny olona anao fety be anao anatin'ny 12 volana. Vitany azy ny fialam-boly, voky ny kibony, lany ny toaka, dia ianao ny voaka tsy misy. Tandremo ary amin'ny farany taona amin'ny taona ho avy. So dia ohatran'izay ihany koa no mitranga amintsika. Zay zany no azo ifampizarana androany. Fa amin'ity volana febroary io zany zay dia manana eritreritra sy manana viana apetraka tsara, eritreritra sy viana hanao conférence débat. Tovy amin'le loha-hevitra tamin'ny taona laza hoe ny kasinga efatra sy ny fiainana izay iainantsika. Nisy fangatahana namana tamin'iny zany. Nisy olona tsy afa-po tamin'iny zany. Nisy olona tsy natratra le izy. Dia zay zavatra zay zany nampananteny zay hoe ezahana ho averina izy amin'ny taona ho avy, ary ezahana homena fahafahapo ny olona rehetra. Nohenoina daholo ny feo, nohenoina ny sakana hoe inona ny sakana nisy tamin'iny. Dia ezahana ahena zay sakana zay. Nisy ny olana tamin'ny sasany, ezahana tsy ho hisy izay olana zay. Amin'izay zany tsika izay manaraka ny fandarana mba ho afa-po daholo izay rehetra nangetaheta sy nila n'iny fanazavana sy ady hevitra mikasika ny kasinga efatra iny. Volana febroary izay ho ezahana alamina le izy dia hoentiny atao amintsika hoviana ao anatin'ny volana febroary ny tondrantsika an'izay ady hevitra momba ny kasinga efatra zay. Nanazava hoe taona ny afty, anjaranareo manontany amin'io andro fa maninona no miteny hoe taona ny afty? Inona ny mety ho fetraka an'izay? Raha toetrana hafa zao mety hisy tombony anazy zany. Raha toetrana tany mety mailomailo hoe tena toetrako zany mety tsy fanaraka amin'ity taona ity. Raha tsy haiko zany ny polariser araka le voalazantsika iny dia mety ho sahirana amin'ity taona ity. Ka izay jiaby izay zany dia ezahana ho arindra sy apetraka amin'izao. Dia isaky ny sabotsy dia tsy tapaka ilay fifanakalozana eo amin'ny mpanaraka ny fandaharana misandratra amin'ny 72 Bédère Côte Saint-Jean Bazarikely. Afaka tonga ianareo, afaka miady hevitra foantsika. Betsaka ny loha-hevitra izay azo apetraka amin'io zavatra io. Dia ny kasinga efatra sy ny taona 2023 zany no entina misabotsy zao. Hoe ahoana ny fipetraky ny kasinga efatra? Ahoana ity taona ity? Misy fifandraisana ve izy ireo? Ahoana ny amakiantsika izay taona 2023 zay ao anatin'ny kasinga efatra? Mety hahafinaritra anao, mety hahasoa anao, mety hahafantaranao zavatra vaovao. Laha ara-taribia ahafahanao manatonay ao ambany ao. Zay ny mikasika an'iny fa toy ny mahazatra dia manazava foana zay hoe ny Sera Studio dia mpiara-miasa akaiky aminay. Any zay zany no mitsinjara zay zavatra vita eto amin'ity fandaharana ity. Any ny amoahanay zay zavatra rehetra noresanay eto. Raha tary ianao zany na misy tsy araka le dia midira any. Hitanao amin'ny YouTube ihany koa eo amin'ny Sera Studio. Zay zavatra rehetra nentina teto nandritra izay 2 taona sy tapan'izay dia hitanao anatin'ny Sera Studio any amin'ny YouTube. Dia hitantsika any amin'ny Facebook ihany koa eo amin'ny Sera Studio. Ao amin'ny Koloaina dia hitanao azy. Ny Koloaina ankoatran'izay dia afaka manampy anao eo amin'ny fanapahan-kevitra izay raisinao, na eo amin'ny asa, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny fahasalamana. Ary misy sehatra miandraikitra an'izay fahasalamana zay aminay. Afaka manotra anao, afaka mameno ireo fanampin-tsakafo mety ho ilainao, afaka manatsaratsara ny bika aman-tarenao. Tongava zany any amin'ny Koloaina fa afaka misy fifanakaloza-kevitra any, afaka manampy anao fanapahan-kevitra raisina. Betsaka nefa tonga tao, betsaka nefa niady hevitra taminay, betsaka ihany koa nakavahaolana sy niady hevitra teo aminay. Maro nahazo fahafaham-po, mety anjaranao angamba zao tongava.
dia manarakaraka an'izay hoe misy ihany koa ao amin'ny Sera Studio ny fifanakalozan-kevitra arak'izay voalazako izay fa tsy ao amin'ny sehatry ny fikambanana fa amin'ny sehatry ny telefona. Misy numéro telefona zany azonao antsony, afaka manontany ianao dia raisinay dia valinay. Misy le amin'ny Facebook amin'ny Sera Studio ary ny page dia ny Feu Terre. Misy ihany koa amin'ny Koloaina, misy profil ary misy groupe betsaka ahafahanao miditra. Ao zany misy sehatra tena hoe hiditra mpikambana ianao dia afaka ampidirina amina groupe maromaro. Zay angamba ny azo ambara. Afaka manatona aty amin'ny radio CICEL ihany koa nareo, afaka manome fanazavana bebe kokoa ary afaka manatona aty nareo zany manontany hoe aiza ny ahitananay na oviana mahazo valina izay fanontaniana apetraka reo. Fanontaniana moa dia azonareo alefa amin'ny Facebook, azonao alefa nareo amin'ny telefona. Zay angamba fa mametraka fisaorana ho an'ny CICEL télé voalohany indrindra. Afaka niady hevitra, afaka namoaka hevitra, afaka mitafatafa, afaka mifanerasera, nahitana namana vaovao, nahitana hevitra vaovao, betsaka ilay sosokevitra lefa namana aty. Afaka nanatsara ny fandaharana satria nisy fotoana tena hoe tsy azony olona zavatra teneninay teto. Dia rehefa nisy ny faneraserana dia nahatsaraina hatrany hatrany ilay izy novaina dia tonga amin'izao fandaharana izay ataontsika zao. Ary mbola ho hatsaraina ihany, ho hitantsika tsy ho ela izay fanatsarana izay. Manarakaraka an'izay dia isaorina koa ianareo fanaraka amin'ny fandaharana. Matoa izay mbola vonona hanohy an'izao fandaharana zao dia noho izay ilay hoe fifaneriserana aminareo reo. Raha mandefa tenareo tena tsy ilaina intsony io fandaharana io, na te hanohy ary zay ka tonga izay feo izay dia tsy maintsy najanona ty, tsy maintsy novaina ty, tsy maintsy nitady loha hevitra hafa izay. Fa hatramin'izao zany dia mbola mitohy izay ilay fifanakaloza-kevitra sy resaka izay. Hoe ilay fandaharana dia ampihariny zareo amin'ny mpiainana, saorana be da be anareo zay. Saorina ihany koa namanao amin'ny Sera Studio izay manoro hevitra sy manampy amin'ny famolavolana ny fandaharana. Ary farany moa dia ny ao amin'ny Koloaina izay namana teknika manampy ihany koa. Sera Studio Koloaina amin'ny sehatra teknika tena namana matoky ary ahafahana maka fanapahan-kevitra, ahafahana manehy sy manaparitaka ny fandaharana, ahafahana mijoro, ahafahana manatsara ny zavatra rehetra dia nora namana ao amin'ny Koloaina sy ao amin'ny Sera Studio. Zay angamba ny fisaorana, zay ihany koa ny famaranana an'ity fandaharana ity. Amin'ny herin'ny androany tsika manao misimisy ka dia mandra-piona amin'ny herin'ny androany toy izao indray manao misimisy. Saotra tompoko.